manoloana ny endrika fikatsony eo amin'ny sehatra politika ankehitriny dia nanolotra vahaolana ny antokoziva tary ny dokotera Vonjosoa Rafaralamalala ny fanovana ny lalam-paharonrenana no hitan'izy ireo fa ahafahan'ny filoham-pirenena ankehitriny manatanteraka ny programa nasany. Ny fanovana ny lalam-paharonrenana no an'ny vahaolana ahafahana miala amin'ny fikatsony toetra ara-politika izay efa hita soritra ankehitriny, hoy ny Dr Vonjosoa Rafaralamalala, filohan'ny antokoziva. Nambarany fa tsy mitaky velively famerenana fifidianana filoha ny fametrahana lalam-paharonrenana vaovao. Olana tanteraka ny lalam-paharonrenana ny fanerena Premier Ministre io. Ny ohatra mazava tsara zao ny frantsay présidentielle amin'ny constitution latsaky ny 4 izy dia mahatendry Premier Ministre. Isika hatramin'izao efa 3 volana tsy manana Premier Ministre mihitsy fa mbola miandry ny sitrapon'ny mpanao politika. Hatramin'izay zany dia fahasairanana zao mitombo eto amin'ny firenena fa tsy filaminana tsy fahatonina mihitsy ho an'ny vahoaka dia tena miorooro isan'andro mamoaka filazana ny lalam-paharonrenana ny fitsarana avo misy fanoherana atonga ny Premier Ministre misy fanoherana hatramin'ny 7 mars aza misy zavatra hafahafa toa misy fanenjanana politika ilay fisaonana zay hatramin'izay tsy misy romoromo ka izahay zany dia matahotra amin'izao resaka politika izao fa toa hivadika hiamafy nalaika anirina toa vao maika ampivandravandra ko dia ny hevitra totrona iziva dia ny fanovana ny lalam-paharonrenana ihany. Maheno zay fa ao amin'ny manodidina ny filoham-pirenena dia misy miteny fa raha hanova lalam-paharonrenana dia tsy maintsy hifidy koa président de la République ary dia matahotra an'izany zareo. Zay iziva nefa dia mahita fa tsy misy intsony ny fividianana filohan'ny République raha hanova lalam-paharonrenana isika satria retour à l'ordre constitutionnel no ataontsika. Fa meloa kosa izay fametrahana lalam-paharonrenana vaovao izay dia ilaina ny fanatanterahana feonam-be-pirenena. Io no ho an'ny anandrifina ny etaeta malagasy amin'ny lalàna fototra. Tena conférence nationale mihitsy tokony ho ataon'ny ampanaoviny filoham-pirenena efa niteny izany zay. Atsoa vahoaka no conférence nationale satria tokony isy ny lalam-paharonrenana vaovao ary raha ohatra koa azitsika amin'izao fivorian'ny Union Européenne momba ny Afrika izay ataontsika izao dia mampalahelo hoe hatraizany nahitantsika an'ireo vola angatahantsika amin'ny Union Européenne ireo akandrana fotsiny ireo fa tsy ireo ny tena olana amin'ny vahoaka malagasy. Ahoana ny Ukrainiana na mahazo $1 milliard nahoantsika no faly amin'ny $400 millions $16 milliards anohaniny azo ny Ukrainiana. Ahoana ny tsika no $400 millions satria tsy fatatsika marina ny zavatra tadiavin'ny vahoaka. Efa manomboka amin'ny konkonina fitadiavana fifidianana lalam-paharonrenana vaovao ireo mpanao politika maromaro.